atolotry ny Image Production sy ny groupe Tsidika ho anao Tsikitsidika. Misy an'izao agnareo amin'ny bero taporaika mitroka nisy any bero nisy androky nonoandroky ko ina ry sama taporaika anareo amin'izay iny kiakiaho any fomba zandana zalaiko tokoa moa aho a mifosy be dia atanareo hoe kialafosy azy nefa ibia dia iny mainty be iny zahay roy agnareo roa ny fandeha loha sy ny fanapasinay ary mandiana vonjeo ny nahandro Ory koa tanàna. Hay. Sangatria ve nisy nanao akory tanàna? Reny ary mampanjaitoka anao? Samba nisy nanao akory. Fa ny teny Mikalazoma atao hoe ro mampierisery fa. Teny hoe akory? Ke ino ang tany hoe sa taporaika izao vo hoe i amin'ny bia. Ahoana ero? Dia sa fantako fa zay ro lazain'olo azy. Izao hoe fosy be ohatran'iny fa i bia hoe dia mainty be. Dia akory moa anao taminazy? Hay, dia akory moa fa dia ny marina no lazaiko azy. Hay, ny marina hoe akory? Hay, ny akory moa fa dia ny hoe agnareo roa ro mifandeha loha sy ny fanapasinay e. Sady ny hoe agnareo roa taporaiko. Ko ina ry vao namampanjaitoka anao ina? Ko tena sarery dolika mihitsy ane ny rofo an'izay. Kia mba zandagna ihany tokoa ane amin'ity mahasamihafa be ny zanasika ity. Fa ny ahy manko ro sanasaky ny laza taminao zay ela be zay. Ahieko kolonga taporaika ko samihafa be tahaka ro. Ka ianao zany dia sanatoky ahy zay ela be zay? Io moa ro mahalala zay nataonao tagnambadimbadika tany. Andriamanitra. Nefa dia soroko aminao avana sanagneky lilahy zao aho reseagnao. Aro ny kenao moa ny ray aman-dreninao. Hay, nagneky ny hanambady anao noho ny fagnazako ny ray aman-dreniko. Dia ohatran'izay koa agnao. Raha sao dia mba agnao ary ro nahita vazaha tagnany. Zoaro niaraka tamina vazahako agnao ry teraka zaza fosy. Keloha mihitsy agnao ty. Ina soa? Ny ahy mako rehefa tena nataoko ny kioty dia tena tia mahafosy ny Mikalazoma ty mihitsy ro mahazendagna ahy. Ina ro mahazendagna anao amin'izay ina? Ampidiany soa moa ny fitadidianao tamin'ny afo betroka ny Mikalazoma iny. Tadidiko igny. Agnao taipo tamin'ny nahita vazaha ny fanozy tampoka tamin'sika igny. Dia igny moa ro nasafisaha igny ary napiditry hôpitaly anahy nandritry ny 2 volana. Sady rehefa natao koa ny fandiniana samba nahafosy ny Mikalazoma mihitsy ro tokony hazendagna fa nahamainty any bia. Ina ro tokony hazendagna anao amin'izay ina? Taoko tamin'ny agnaovana betroka ny bia, asika tena vanatao agnatin'ny fanaovana charbon mihitsy. Dia ny charbon ro nodifogana maraigny, atoandro, hariva. Nihinana azy sisa ro sanatao. Dia igny bia lasa maintingizony igny. Agnao zay. Kay moa zay zany izy io. Ahoaka fa mazava. Aho zany mba vazaha dia ibia charbon misy masony. Rika!